Nisy teny iray tsy mba lany andro. Teny iray mbola miteny amin'ny fotsika ankehitriny. Teny iray manome fanantenana, mampahery, manitsy ary manova fiainana. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Efa mandalina tenin'Andriamanitra ve ianao ankehitriny? Satria tsy boky tsotra ny Baiboly. Ao no ahitantsika famariana, ao no ianarantsika mahafantatra an'Andriamanitra, ary ao no ahitantsika mitaridarana ho amin'ny fiainantsika. Koa manasanao zahay, manaraka fandaharana iray manokana eto amin'ny Opsay Radio. Velona sy mahery. Fandaharana natokana ho amin'ny fandariana soratra masina izay iarahantsika mikaroka, mianatra ary mandalina ny famarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria rehefa mandalina amin'ny teniny isika dia mihamafy ny finoana, mahazo fahendrena ny fo ary mahita fanantenana vaovao amin'ny fiainana. Aza mamaky fotsiny, mianara, mandaliana, matakara ary iaino ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'ity mahafinaritra ity ao anatin'ny soratra masina dia Pasteur Natsan Gilbert miaraka amintsika. Ary iaraka amintsika andinika ny soratra masina hikaroka ny famarinana ary iaino izay tian'Andriamanitra ambarantsika. Koa sokafy ary ny Baibolinao, sokafy ny sainao ary indrindra sokafy ny fonao fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety maty. Velona ny tenin'Andriamanitra, mahery ny tenin'Andriamanitra ary afaka manova ny fiainanao. Velona sy mahery, fandaharana fandaharana soratra masina miaraka amin'ny Pasteur Natsan Gilbert eto amin'ny Opfay Radio. Opfay Radio, manandratra fanantenana. Ho avy indray Kristy, izay ny lohatenintsika androany. Zava-dehibe ny lohatenintsika androany. Ho avy indray Kristy, ho avy indray fanondroany. Tonga tamin'ny fiaviany voalohany moa izy tao amin'ny tao Betlehem, nateraky Maria Virgine. Tamin'izany izy dia efa tady ny fomba rehetra hamonoana azy Heroda. Ary mafy raha fiaviany Jesosy voalohany. Ny fahoriana maro samihafa niatra tamin'ny fahazazany, tamin'ny fahatanorana, tamin'ny fotoana anaovany asa, indrindra teo amin'ny herinandro farany, izay alohan'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana sy namonoana azy ary nandevinana azy. Saingy izao tsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ho any an-danitra. Mbola ho avy indray fandroany Jesosy Kristy. Zay zany lohatenintsika androany. Raha io lohateny androany moa zany dia toy izao no fitondrana ny famelabelarana. Famantarana mialoha ny fiaviany Kristy fandroany. Famantarana mialoha dia faharoa jerentsika ny antony iheviany ray. Ny antony iheviany Jesosy Kristy fandroany eo amin'irao lanitra. Fahatelo, ny fomba fisehoan'izany fiaviany Kristy izany. Ny fomba fisehoan Jesosy Kristy izany. Ny fahaefatra dia fiomanana tokony atao. Fiomanana tokony atao. Saingy izao ajanontsika eo amin'ny voalohany any aloha zany ny famelabelarana androany. Fa amin'ny manaraka toizantsika ny faharoa hoe ny antony iheviany Kristy fandroany, ny fomba fisehoan izany fiaviany Kristy fandroany zany, ary ny fiomanana tokony ho atao. Dia ilay tapany voalohany zany ho jerentsika anio. Famantarana mialoha ny fiaviany Kristy eny amin'ny raholanitra. Eo amin'ny raholanitra. Famantarana eo amin'ny lanitra, eo amin'ny habakabaka, eo amin'ny lanitra. Raha mamaky isika ao amin'ny Matio 4:20 dia ny 9:20. Mba misy hoe mamaky Matio 4:20 dia ny 9:20 rehefa mahazatra antsika ny fiaraha-miasa, fandiniana tenin'Andriamanitra, fianarana Baiboly, ary mahafinaritra dia mahafinaritra ilay izy. Satria mahatonga antsika ahalala bebe koa ny Baiboly, hifankasatra amin'ny Baiboly. Mba misy ary mamaky Matio 4:20 dia 9:20. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo
Ny masoandro dia ho amaizinina, ary ny volana tsy ahazava. Ny kintana iraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra ho ozongozonina. Iny ary eto a dia efa misaotra be dia be atsika rehetra amin'ny fiaraha-miasa. Lioka raika amby roapolo, andiny 5 sy 4. Lioka raika amby roapolo, 5 sy 4. Famantarana eny amin'ny lanitra. Ary isy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary etỳ ambony tany. Dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondronan'ny ranomasina sy ny fanonjany, ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahoran'ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambony tany, fa ny herin'ny lanitra dia ozongozonina. Famantarana eny amin'ny lanitra, amin'ny masoandro, ny volana, ny kintana, ary atahotra ny olona, mampatahotra zany, mampiorooro izany. Tamin'ny 19 mai 1780, 9 mai valopolo 700 veriko fantelo indray, 19 mai 1780 dia nisy masoandro maizina. Maizina io masoandro tsy ny fakahitana, ary sahirana dia sahirana mihitsy ny olona tamin'izany, satria na dia atao hoe santimetra fanatrika ara tsy mifankahita. Masoandro maizina 19 mai 1780. Tamin'ny 19 mai ihany, tamin'ny alina zany 1780, dia volana tsy mazava. Tokony volana mazava be mihitsy zany tamin'izany, nefa dia tsy nazava ny volana. 19 mai 1780. Tamin'ny 13 novambra 1833, 13 novambra 1833, 13 novambra 1833 dia kintana ny raraka. Kintana ny raraka. Tanteraka zany ny fanambaran'i Jesosy Kristy teo. Masoandro maizina, ny volana tsy nazava, ny kintana ny raraka tamin'ny 13 novambra 1833, tamin'ny 19 mai 1780 ny masoandro tsy mazava, ary ny volana tsy nazava ihany koa. Ireo zavatra eo dia nitranga tany Amerika. Ireo famantaran'ireo zany dia tany Amerika no nitranga, araka voalazan'ny boky izay nosoratany Berti, BUDT, la géographie céleste, Tourner les enfants de ce siècle. Daniel Duc, page 85-86. Daniel Duc, page 85-86, STT 1962. Zay famantarana teny amin'ny lanitra. Ary amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy izany famantarana maro samihafa izany andretarehetrany, ary tsara mba taditsika ireo daty ireo. Famantarana ny fiavian'i Jesosy Kristy indray tetỳ tany, etỳ tany. Apokalipsy 12, andiny 12. Apokalipsy 12, andiny 12. Mafaka indray tompoka azafady. Ary noho izany, mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa midina ho aminareo ny devoly, sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisan'ny androny. Inona zany ny tena mahatonga n'ilay toe-javatra ary famantarana fiavian'i Jesosy Kristy ondrao lanitra? Fahatezeran'ny Satana. Tezitra Satana. Tena tezitra Satana, satria akaiky ny androny, akaiky ny fotoana izay tsy anaovany avytany asa intsony, ka dia manao izay azony atao izy
ireo toe-javatra maro samihafa eo amin'ny tany, eo amin'ny fiainana zanak'olombelona. Eo amin'ny fahalalana, ara-tsaina zany, fahalalana, famantarana zava-dehibe tokony fantatsika zany. Daniela 12:1. Daniela 12:1. Anao na fahalalana. Ary ianao Daniel Inona Jesosy? dia oroninao ny teny, ka sy tombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Maro no azoto mandinika. Mandinika atin'ny atsipiriany. Ary ny mpampianatra teolojia dia milaza fa ny teolojia koa dia tena alalinina mihitsy, fandinihina ny teolojia. Kanefa etsy andanin'izany ny siansy, ny fizika, ny chimie, ny siansy dia mitombo. Ary gaga tsy mahatalanjona reny zavatra ireny, kanefa mampatahotra ny olona koa zany zavatra izany. Eo amin'ny resaka radio, miamitombo ny fahalalany olombelona. Zavatra resany eto Madagasikara re manerana an'izao tontolo izao, ary tena fitaovana mahery vaika ny radio. Any ambanivohitra rehetra any dia manana radio fotsiny zany ianao, mividy pilina dia mandefa radio, dia maheno na radio n'izy io na radio n'izy io, na radio avaiza io na radio avaiza io. Zany ny fahaiza-pahalalany olombelona zany. Eo koa ny fahitalavitra dia mandelava, mahavita zavatra be mihitsy zanak'olombelona. Lasa misy sary, teo feo fotsiny amin'ny radio, zao manjary misy sary, misy feo. Eo koa ny fitaovam-pitaterana, eo ny fiaramanidina, eo ny train, eo ny fiara, ary misy karazany be dia be mihitsy amin'izao fotoana izao. Faingam-pandeha dia faingam-pandeha, ary misy karazany mahagaga sy mahatalanjona reny fiara-pitaterana ireny. Misy ny train, faingam-pandeha dia faingam-pandeha, ary misy ny fiarakodia koa, faingam-pandeha dia faingam-pandeha. Reny fanaovana korsa reny dia mahagaga ny fahaiza-pahalalany olombelona. Indrindrindra moa ny aeroplano dia mahagaga sy mahatalanjona. Eny ambony eny, tsy menjera, firy taonina, nefa dia mahazaka olona, mahazaka entana, ary tena mahalasa saina mihitsy. Eo ihany koa ny sambo. Ny sambo dia tena mahalasa saina koa ny sambo ry havana. Ary tena misy ny zavatra hitantsika amin'ny Facebook, izay manana Facebook, mahita sambo ngeza be, ary mahazaka olona amina arivony maromaro, nefa dia tsy miletika zany sambo izany. Ary eo anatin'ilay sambo dia mahavariana, mahagaga, mahatalanjona, mahafinaritra, kanefa arak'ilay teny teo, mampatahotra koa, satria lasa filalaovana fahotana, filalaovana fahadisoana, maharikoriko ny zavatra misy amin'ireny zavatra izay vokatry ny fahalalan'olombelona ireny. Eo ihany koa ny ordinateur, dia mahagaga sy mahatalanjona io ordinateur. Ary ny indrindra amin'izao fotoana izao, misy ny intelligence artificielle amin'izany ordinateur izany, ahavitana zavatra mahatalanjona, kanefa koa mampatahotra. Zany ny zavatra misy eo amin'ny ara-pahalalana. Ary araka ny resako teo ny teolojia dia lalina dia lalina koa amin'izao fotoana izao, ary manjary
tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, izay ny tena marina. Ny akamaroany teolojia dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Ianarina daholo na teny hebreo na teny grika, ianarina daholo ny zavatra isan-karazany kanefa mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eo koa eo amin'ny toe-karena. Manaona ny toe-karena? Jakoba 5:5, indiny 7. Jakoba 5:5, indiny 7. Misy indray mamaky. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny arenanareo efa simba ary ny fitafianareo efa lany kalalao. Ny volamena sy ny volafotsynareo dia efa arafesina, ary ny arafesina dia ho vavolombelona hiampanga anareo sady handany ny nofinareo tahaka ny afo. Efa namory harena amin'ny andro farany ianareo. Amen. Raha be koa ty arena ity, ty vola ity, miena ny sandam-bola, ifanitovana ny fitadiavam-bola. Ary iza hono tsy hitady vola, iza no tsy mitady vola. Ary anisan'ny famantarana ny fiavian'i Jesosy Kristy fandroany zany. Miena nefa le sandam-bola indrisy, ary zany probleman'ny toe-karena mitsitongana izany dia tena mahazovana dia mahazovana mihitsy amin'izao fotoana izao. Mila mitandrina isika, tsy hamikitra amin'ireny, tsy hametraka amin'ny fosy isam-panahy amin'ireny. Kanefa na izany aza, aoka ahitsitsy, aoka ahay angataka ny fahendrena avy amin'Andriamanitra mba ahazahoantsika izay ilaina amin'ny lafiny rehetra. Kanefa tsy andaniny aza manaiky ho voafitaky ny vola, aza manaiky ho rerobe Satana amin'ny vola, mahatonga corruption, mahatonga falsification, mahatonga injustice be dia be. Izany amin'izao fotoana izao, ary edivana tsika tsy Madagasikara dia miady amin'ny toe corruption, miady amin'ireny fisandohana maro samihafa ireny, falsification. Izany dia famantarana fiavian'i Kristy. Kanefa arakaraky ny idivana amin'izy, dia mainka koa mampiroborobo azy, indrisy mampalahelo, satria tezitra Satana. Lioka 1:20, andiny 1:20. Manaona koa ny zavatra hitatsika eo amin'ny ty zao tontolo zao zay misy antsika ity, eo amin'ny toe-karena tena tinambara. Lioka 1:20, andiny 1:20. Lioka 1:20, andiny 1:20. Ary sorotany lehibe ary mosary sy areti-mandringana any amin'ny tany samihafa, ary zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Iza ndray moa no mbola tsy mahafantatra an'izany hoe mosary, horohorontany, typhon. Hatrany Etats-Unis any dia tena mitondra fahasalamana amin'ny typhon ity, ary mandripaka. Salamizany koa ny mosary, memitatra. Tsika eto Madagasikara dia miady amin'ny tsy fampitsakafo, miady amin'ny mosary. Tena mamelo mafy dia mamelo mafy mihitsy. Ry hava malala, Satana anie ao ambadika izany rehetra any, manimba ny firotsahan-dranorana, manimba ny ahitany, mahatonga ny ahitany anjaka. Mosary noho ny tsy fampitsakafo, noho ny tsy fampindrano, noho ny zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainana, amin'ny fahantrana sy ny tsy fananam-bola sy ny karazany. Mamely zany mosary izany, ary mitady ny fomba rehetra ny mpitondra fanjakana hiadivana amin'izany. Ary misy ny fikambana iraisam-pirenena izay mitady ny fomba rehetra hiadivana amin'izany. Misaotra Andriamanitra isika raha mbola misy ireo manana ny ampy ka ho zaraina amin'ny tsy manana. Zay koa tena zava-dehibe. Ny tsy manana dia tena mijaly,
ka tokony ho ampiny manana mosary. Itsy an-taniny zankio a eo amin'ny Daniela toko faharoa. Daniela toko faharoa nefa 1:7 ka hatramin'ny 7:7. Daniela toko faharoa 1:7 ka hatramin'ny 7:7. Ary toy ny ratsan-tongotra, ny tapany vy, ny tapany tanimanga, dia ho toy izany ny fanjakana, ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Ary ho toy ny nahitanao ny vy miaro tanimanga mbola fotaka, dia ho toy izany no hiarony amin'ny taranak'olombelona, nefa tsy hitambatra izy, dia toy ny tsy fetezan'ny vy miaro amin'ny tanimanga. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka, ireo andriamanitry ny lanitra, dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Ary izany fanjakana izany tsy havela ho an'olon-kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotorony sy ho levoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Efa Andriamanitra mihitsy no nilaza mialohan'ny toe-javatra hitranga amin'izao fotoana izao hoe mialohan'ny hevian'izao Kristy ho fanoroany, Jesosy Kristy hanangana ilay fanjakana mandrakizay ao anatin'ny fahasambarana, dia hisy ny fizarana roa miavaka tsara. Ny tany manan-karena mafy sahala amin'ny vy, ary ny tany mahantra malemy sahala amin'ny tany manga. Io dia nofony men'Andriamanitra Nebokadnezara nazavain'i Daniela. Fanjakana vy tsy afaka hitambatra amin'ny fanjakana tany manga. Kanefa dia miezaka mafy mihitsy ny aleo somary fitiny kely aloha ilay nofony Nebokadnezara nazavain'i Daniela. Misy sary ola vongana be, lohany volamena, tratrany volafotsy, kibo sy ny fehiny varahany, ny ranjony vy ary ny tongony vy miaro tany manga. Ny loha volamena fanjakana Babiloniana, ny tratra volafotsy fanjakana Mediana sy Persiana, ny kibo sy ny fe varahana dia ny fanjakana Grika, ary ny vy dia fanjakana Romanina, ary ny vy miaro tany manga dia izao fanjakana misy antsika izao. Zay raha fitinina ilay nofony Nebokadnezara. Ary dia tanteraka avokoa ny Babiloniana, ny Mediana sy Persiana, ny Grika, ny Romanina, ary tanteraka amin'izao fotoana izao fanjakana vy miaro tany manga. Ka dia isy zany ny ezaka atao hiadivana amin'Andriamanitra, mba hanoerana an'Andriamanitra, kanefa tsy ho tanteraka naovinanaoviana zany ny vy sy hitambatra amin'ny tany manga mihitsy. Eto dia mampieritreritra mihitsy. Ina moa zany ny fanjakana malagasy? Visa tany manga, visa tany manga. Anjarantsika mieritreritra. Zany koa tsy midika hoe dia aza miady amin'ny fampandrosoana zany, fa izy vy tsy hitambatra amin'ny tany manga naoviana. Ary eto sy eroa dia misy ny ady, misy ny fifandonana mba hahatonga an'izany fitovizana izany. Dia anjarantsika ny mivavaka amin'Andriamanitra, mifikitra amin'Andriamanitra, mieritreritra amin'Andriamanitra. Manao nandray eo amin'ny ara-politika. Hitantsika zay ny amin'ny toe-karena, hitantsika ny famantarana eny amin'ny lanitra. Manao nandray eo amin'ny lafiny ara-politika. Matio 4:2-7. Matio 4:2-7. Ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana hamely firenena, ary izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary izy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Verimberina eo zany le mosary, horohorontany, ireo aretina maro samihafa. Kanefa ny tena misongadina dia hoe fanjakana hamely fanjakana.
firenena amely firenena noho ny antony ara-politika samy te hitatra amin'ny tany, hitatra amin'ny olona, hitatra eo amin'ny arena, ka dia betsaka izany fisehoana ara-politika izany. Raha miresaka hoe atoko politika moa isika dia be dia be ny atoko politika amin'izao fotoana izao, ary rehefa mba miaino fahitalavitra na mba miaino radio, io moa dia vokatry ny fahaizam-pahalalana ambaran'ny baiboly teo, dia ohatrany hoe fiaka fahefana daholo ny atoko politika rehetra, tady ny fomba rehetra ahazoana fahefana. Ary inona no anton'izany rehetra izany? Akaiky ny fiverentseko ny fandroana eo amin'ny raolanitra, famantaram-baran'ny baiboly izany, fanjakana amely fanjakana, firenena amely firenena, fanjakana hiady amin'ny fanjakana, atoko politika miady amin'ny atoko politika, ary samy mampiseho ny akingatsainany eo amin'ny fanaovan'izany politika izany. Izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Firy izao ny atoko politika eto Madagasikara, firy ny atoko politika, izany dia manambara amintsika fa akaiky ny fiven'ny Kristy eo amin'ny raolanitra, tena mihazakazaka ny fotoana, ary izany rehetrarehetra izany dia tsy tokony atavandrimandry antsika. Eo amin'ny Joela 4:7-10, Joela 4:7-10, Joela 4:7-10. Misy mamaky indray azafady, Joela 4:7-10. Efa ho sabatra ny fangadinareo, ary ho lefina ny antsinareo fanentezam-voaloboka. Aoka izay kelikely aina hika hoe mahery aho. Aoka izay kelikely aina ihika hoe mahery aho. Samy mihazakazaka eo amin'ny famoronana fitaovam-piadiana amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 17 juillet lasa teo dia hitako teo amin'ny televizion zany ny défilé ny Frantsay, satria nankalaza ny fitsingerenan'ny indépendance-ny Frantsay. Fitaovam-piadiana zany, ny manidina amin'ny habakabaka, ny mandeha aty ambonin'ny tany, mandeha any amin'ny ranomasina, fitaovam-piadiana zany. Mihazakazaka amin'ny famorona fitaovam-piadiana faran'izay mahery vaika ny olombelona. Ny firenena matanjaka, ny firenena osa koa dia mba mamorona fitaovam-piadiana isan-karazany amin'ny endriny maro samihafa, ary vola tsy tokony troporohana no laniana amin'izany fitaovam-piadiana izany. Tena mihazakazaka ao amin'izany, mifanina ao amin'izany. Ty zao tontolo izao misy antsika ity, asa mahasimba planeta tany firy moa zany, bomba atomika, bomba A sy ny bomba H, bomba A sy ny bomba H, bomba atomika daholo zany. Asa manahoana ny rokety, manimba inona ireny, ary efa hoentina amin'ny drone koa ny sasany amin'izao fotoana izao, sy ny sisa. Tena mampieritreritra, kanefa mampatahotra, ary Satana no ambady izany zavatra rehetra mampatahotra sy mampieritreritra izany. Eny ary, manahoana eo amin'ny fiarahamonina, manahoana eo amin'ny fiarahamonina. Genesisy 4:9-17. Genesisy 4:9-17, Matio 4:20-7. Genesisy 4:9-17, Matio 4:20-7. Vakindray tompoko azafady. Hoy Andriamanitra taminao ahy, ny faran'ny nofo rehetra dia efa mby eo anatrehako, satria efa enidoza ny tany ny olona, ka indro efa andringana azy mba amin'ny tany aho. Manahoana ny tany ozy? Hendoza. Eo amin'ny fiarahamonina, hendoza. Insécurité, hendoza. Matio 4:20-7.
Fa tahaka ny andro Noa dia ho tahaka izany koa no iavian'ny zanak'olona. Eny, mahafinaritra fa mpandrombaka mihitsika amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra. Mahafinaritra zany miaraka mamaky ny ten'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa. Voalazan'ny soratra masina fa tamin'ny andron'ny Noa dia endoza, insécurité. Ao an-trano, endoza. Ao tokotany, endoza. Eny an-dalana, endoza. Any am-pianarana, endoza. Any am-piasana, endoza. Eny amin'ny arabe, endoza. Ny accident isan-karazany. Ny amin'ny insécurité isan-karazany. Kidnapping. Zany dia voambara amin'ny Baiboly, mialoha avokoa ry hava-malala. Ao amin'ny Matio 4:20 vakitsika aloha. Matio 4:20 dia Timoty 2:1-5. Timoty 2:1-5. Vakia ary azafady. Ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Ny Timoty 2:1-5 kosa dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho fantatrao izao fa ny amparany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manora isy ireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahompo, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fahafinaretana, mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, nefa nandany heriny. Ireny koa dia halaviro. Inona zany ny tena mahatonga ilay fiarahamonina ho endoza? Inona ny tena mahatonga ilay insécurité? Inona ny tena mahatonga ilay fiainana mampatahotra? Satria noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna. Tsy mankatoa ny lalàm-pitiavana ny zanak'olombelona. Ary rehefa tsy mankatoa ny lalàm-pitiavana dia manjary endoza. Ady voatanisa teo amin'ny Timoty 2:7 teo ny 5. Ireo faratsiana maro samihafa, tia vola, tia tena, tia vola, égoïsme, égotisme, égocentrisme. Lazain'le olona zay hoe zaho ny totra ny mamoromorona tena hitantsika amin'ny dictionnaire zany. Égoïsme, fitiavan-tena. Zany mahatonga ny tany ho endoza, fitiavan-tena, mahatonga ny fifamonoana, mahatonga ny fangalarana, mahatonga ny lainga, ary eo koa ny tsy fitiavana ny zavatra maro samihafa, fitiavam-bola, sy ny sisa sy ny sisa. Ry hava-malala, raha ireo toetra amin'ny Timoty 2 reo, de tena hita isan'andro, isan'ora, isa-minitra, isa-segondra. Ny olo tia tena, tia vola, mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manora isy ireny, tsy manaja izay masina, tsy kirina, mieboebo, tsy manaja an'Andriamanitra, sy ny sisa sy ny sisa. Teny ratsy amin'izao fotoana izao. Raha misy teny 10 avoaka, ny 9 teny ratsy daholo. Eny an-dalana eny ianao dia maheno an'izany. Ary na any birao, any am-piasana ara, efa tsy voaja intsony ilay fitenena hoe tsy azo atao miteny ratsy ato ato, tsy azo atao ny corruption ato, fa vao mainka ireny indray raha mampirisika ny olona hanao corruption sy ny sisa. Tena velona amin'ny andro farany. Mahatomotra fiveren'i Jesosy Kristy eo amin'irao lanitra isika. Eo amin'ny Jakoba 5:5
andininy faefatra. Jakoba toko fahadimy andininy faefatra. Inona koa ny sehatra zay tena misongadina amin'izao fotoana izao. Jakoba toko fahadimy andininy faefatra. Jakoba toko fahadimy andininy faefatra. Vakio ary. Amin'anaran'i Jesosy, indro ny karaman'ny mpiasa ny jinja ny taninareo izay azononareo dia mitaraina, ary ny fitarainan'ny mpijinja dia efa tafiditra amin'ny sofon'ny tompony maro. Eo amin'ny fiarahamonina koa amin'izao andro farany izao dia raharaha be ny olana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ny mpampiasa mampijaly ny mpiasa, sadika ozy ny teny frantsay. Ohatra mifaly izy mahita an'le mpiasa mijaly, tsy omena vola, tsy omena karama, nefa ny asa mafy. Ny mpiasa koa toy izany, mampijaly mpampiasa, tsy atao le asa, ny volan'ny olona fotsiny no alaina, fa ny asa tsy atao. Zavatra misy etseroa zany, ary tena mampijaly eo amin'ny fiarahamonina misy. Velona amin'ny vanim-potoana izany sika ankehitriny. Tena mila vavaka, mila fifikirana amin'Andriamanitra, fa tena mahakivy. Izany hoe mpampiasa mampijaly mpiasa, mpampiasa miady amin'ny mpampiasa namany, mpiasa miady amin'ny mpiasa namany, mpiasa mampijaly mpampiasa. Alaina ny vola nefa tsy atao ny asa, na ny asa atao zara raha vita, atao tsy vita, tsy vita mihitsy aza. Zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Tena mampahonena, mampalahelo. Lioka raika amby roapolo andiny faina amby roapolo. Lioka raika amby roapolo andiny faina amby roapolo. Lioka raika amby roapolo andiny faina amby roapolo. Ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, fa ny herin'ny lanitra dia ho ozongozonina. Reraka ny fon'ny olona noho ny zavatra miseho eo amin'ity fiainana an-tany ity. Enina ny mandinika ny zavatra eny amin'ny lanitra ary reraka ny fon'ny olona. Ray aman-dreny mieritreritra ny zanany, reraka ny fony. Ny zanaka toa reraka koa, mieritreritra ny fiainana, ahita asa sa tsy ahita asa, anahoana, azo vola sa tsy azo vola, misy hoanina sa ahoana. Reraka ny fon'ny olona. Manahoana ny amin'ny fambolena, manahoana ny amin'ny meteo, toetr'andro, manahoana ny zavatra jenafafy, manahoana ny zavatra izay efa mila hozinjana nefa dia mitraotrao ny avandra, sy ny sisa sy ny sisa. Reraka ny fon'ny olona. Soa ihany fa efa akaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy eo amin'ny raolanitra, fa reraka ny fon'ny olona. Ajanontsika hatreo ny amin'ny fiarahamonina, fa hijeriny amin'ny fivavahana isika sady amaraparana ny androany aloha. Eo amin'ny ara-pivavahana, Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahadimy, efa nivakisika teo ihany. Ilay Timoty faharoa toko fahatelo nivolagna fahadimy, fa amin'ity andininy fahadimy ihany novakitsika. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahadimy. Manana ny kritem-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, ireny koa dia alaviro. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny. Ohatrany hoe metsara be tsy ve zany? Ohatrany mba miseho mody mivavaka kanefa indrisy mandany heriny, mandany marina. Tena milomano anatin'ny corruption, milomano anatin'ny injustice, milomano amin'ny fampijalian'olona sy ny sisa, eo amin'ny fitiavatena, eo amin'ny fitiavam-bola. Ireny koa dia alaviro, hoy ny soratra masina. Fivavahana natao ohatran'ny
fiafenana mampalahelo zany. Be deaibe ny karazam-pinoana tsika terem-boalohany, be deaibe ny karazam-pivavara amin'izao fotoana izao, ary indrisy fa dia mandany hen'Andriamanitra, natao fitadiavan-daza, fitadiavam-boninahitra, fitadiavam-bola, indrisy ilay fivavahana. Matio 4:4, Matio 4:4. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangaka ny famantarana sy fahagagana, ary azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Na dia ny olom-boafidy aza ho fitahany Kristy sandoka, mpaminany sandoka, apôstôly sandoka sy ny sisa. Tena efa mahazatra ny olona mihitsy ny miteniteny an'io amin'izao fotoana izao. Zany Kristy sandoka, ao ny mpaminany sandoka, ao ny apôstôly sandoka, hoentina amin'ny tany, indraindray mahavita fahagagana, mahavita famantarana, kanefa indrisy fa sandoka. Tena manao ny ataony ny fisandohana amin'izao fotoana izao, ary be deaibe amin'izao fotoana izao. Mila mitandrina mafy dia mafy isika eo anatrehan'ny Kristy sandoka, mpaminany sandoka, apôstôly sandoka ireny. Ilay fitoriana filazantsara amin'izao fotoana izao, ilay fitariana fivavahana amin'izao fotoana izao, dia efa lasa lamody mihitsy, lasa ohatran'ny bizina ny fiteny amin'izao fotoana izao, lasa bizina. Ka tena mila mitandrina isika, kanefa koa tsy andaniny famantarana izany, famantarana fa efa ho avy tsy elatsony eo amin'ny raolanitra Kristy. Eo amin'ny Matio 4:4 ihany dia fitoriana ny filazantsara. Miezaka amin'ny fomba rehetra, mampiasa ny fomba rehetra, indrindra itony teknôlôjia moderna itony, eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Samy mandiny tena aloha, sao dia Kristy sandoka, mpaminany sandoka, apôstôly sandoka, kanefa isy andaniny iray, samy manararaotra ny fomba rehetra hitoriana ny filazantsara amin'ny fahamarinana, ampitiavana, fitiavana hamonjy ny olona, satria ho avy tsy elatsony andraolanitra Jesosy Kristy. Zay ny zavatra ambara amintsika ny amin'ny famantarana mialoha ny fiviany Kristy eo amin'ny raolanitra tsy ho ela intsony. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainy tsara indrindra any an-danitro, ray zanaka sy fanahy masina, mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ianao, hiakohova ny olo 420 ianao, ary anaovany zava-manan'aina efatra hira anao manala ianao manao hoe masina, masina, masina Tompoandriamanitra tola taloha ankehitriny ary ho avy. Izy dia nisy hatretraika ho mandrakizay, tsy miovy maly sy ny ary mandrakizay, lehibe manana ny fotoana rehetra, manana ny fahefana rehetra, manana ny fahalana rehetra, ilay Andriamanitra Elohim, ambony ny zavatra rehetra, manerina ny zavatra rehetra. Izy koa ilay Andriamanitra Yahvé, miditra ao anatinay, ao ny mana fotoritory sy mana fanahy mankorakoraka. Eny Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba, Andriamanitra endry, fa fahendrena avy any ambony dia madio aloha, tia fihavanana, mora alahatra, be famindram-po, be vokatsoa, tsy miangatra ary tsy mety tsara vilatsia. Andriamanitra marina, masina, tsara, afaka Andriamanitra fitiavana, fa ny fitiavana maro-po mora fanahy, tsy miala, tsy mirehare, tsy meboebo, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mitady ny azy, tsy mifaly amin'ny tsy famarina fa miaraka mifaly amin'ny fahamarina kosa. Ilay fitiavana mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mahatra ny zavatra rehetra. Ianao ilay rainay any an-danitra, rainay izay any an-danitra, ho masina ny inaranao, tonga ny fanjakanao, ho tonga tokoa ny izany fanjakanao izany. Atao ny sitraponao, ity atany taky ny an-danitra, meonay an'io zana sazo anay, ary mamelany lokaika namelany zay taminay, aza mitonay afaka fanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra.
saotra dera lazery aza fakasitrana tanteraka tolotranao ny amin'izany famelabelarina ny amin'ny famantarana ny fiavinjao krizanakao ety ambony tany izany. Tanteraka avokoa ireny rehetra ireny, tanteraka eny amin'ny lanitra, tanteraka ety ambony tany, ao amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny resaka fivavahana, eo amin'ny resaka fahalalana, eo amin'ny resaka fitaovam-piadiana, fahalalana eo amin'ny fitaterana, fahalalana eo amin'ny fifandraisana, fahalalana eo amin'ny fampitam-baovao sy ny sisa. Andriamanitro, misaotra ny fitiavanao anay, tena akaiky tokoa zanakao, homany izahay mba ho vonao amin'izany ary molojerana eto amin'ny manaraka izany famelabelarina izany. Tahiony marary, tahiony tsy salama, sy trano jereny tompo, tahiony trapahoriana, ampinoany ampaherezo, tahiony manana olana, vao zany olana izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay famelabelarina izay, isaorako ianao naharitra ny ao hatramin'ny farany, ko dia samia mandinga ny soratra masina, ary samia mieritreritra ny amin'ny safidy zay atao mba hahatonga atsika ho vonina hitsenan'i Jesosy Kristy eo amin'ny lanitra, tsy ho avy tsoeratsony fa seho avokoa famantarana rehetra. Amen.